Patetsy amin'ny SMS sonerana kosa no niaona ny fianakaviam-ben'ny folo alindahy malagasy androany. Fotoana izay ny fampiarabana no ny fatratrarana ny tontaona ny andro androany isan'ny hinoresahana tao anatin'ny lahatenin'ny fandambiasana ny mahakasika ny tsy fandriampahalemana eto amin'ny firenena. Teny SMS sonerana ny fianakaviam-ben'ny folo alindahy itolakandro nandritra lanonana fampiarabana tratry ny taona sy ny fampiraritso izay hetsika fanao isa-taona. Fotoana nahafahan'ny général de corps d'armée Rakotoarmason André Lucien, ministre ny folo alindahy niresaka mikasika ny tsy fisian'ny fandriampahalemana. Farany teo fa zay olona rehetra ny miaramila dia tsy mahazo manao fanamiana miaramila rehefa miala mitoby. Ohatra andeha hody zany fa rehefa manao service izy manao an'izay. Zay dia ho an'ny tafika malagasy, ny gendarmerie pirenena ary ny police pirenena. Izay dia mba ialana anavahana tsara hoe iza no manao ny fitandrona filaminana ary iza ny olon-dratsy. Dia raha tsika malala rehefa voalazanareo tao anatin'ny gazety zay fa efa misy voasambotra maromaro dia nentina tany amin'ny tobin'ny polisy na tobin'ny gendarmerie ho an'ireo olona tsy manara-dalàna ary tsy manaraka izay fehpetra izay. Na miaramila io na polisy io na civil io. Niresaka ny toetra raha any atsimo ihany koa ny ministry ny folo alindahy. Raha ilaina ny famerenana opération tandroka dia mbola averina izay zavatra izay. Fa amin'izao aloha efa fantatra ny zavatra miseho any atsimo ny fiverenan'ny sasatsasany amin'ireny alatromby ataona andehan'olona maromaro ireny dia efa mandray andraikitra ny eo amin'ny gendarmerie pirenena, ny eo amin'ny secrétaire d'état la gendarmerie ary atao amin'ny ministère ny folo alindahy. Nanome ny heviny mikasika ny fanapahan-kevitry ny komity misahana ny filaminana sy ny fandriampahalemana eo anivon'ny vorona afrikanina amin'ny fampodiana ny filoha teo aloha Andriamatoa Ravalomanina Marika ihany koa ny général Rakotoarmason Lucien. Fa mazava ny position tafika hatramin'izay ho an'ny folo alindahy dia izay manotoana ny mety ho tsy fandriampahalemana rehetrarehetra dia mametraka izy ny ayahy move tsisy fikorotanana izay zavatra izay fa consultation moa zany no ataon'izay dia mampita an'izay eritreritra izay izahay. Io dia efa fanapahan-kevitry ny malagasy ray manontolo io. Ny folo alindahy dia malagasy anatin'ny firenena ray manontolo rehefa manapaka-hevitra ny rehetrarehetra indrindrindrindra amin'ny fanao politika dia manaraka ny folo alindahy. Nisongadina nandritra ny taona 2024 kosa ny fiaraha-miasa teo amin'ny folo alindahy sy ireo firenena vahiny. Amin'ny fazao ihany koa io dia entina manamafy ny fahaiza-manao ny miaramila malagasy miaraka amin'ireo rahalahy any la réunion amin'ny fataterahana ny maintien de la paix na ihany koa ny fitandrona ny filaminana zany sy ny fandriampahalemana. Tsy vitany hoe manœuvre fotsiny fa misy ihany koa ny fampianarana atao, misy ny fandehanana stagiaire any la réunion. Ny coopération bilatérale sasany moa dia raha antsika malala misy ihany koa ny fiarahana amin'ny sinoa amin'izao fotoan'izao. Tao anaty firahalahiana tanteraka no nizoran'ity lanonana fampiarabana tratry ny taona ho an'ny fianakaviam-ben'ny folo alindahy ity.